Miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana ireo resahana no nisehatra amin'izao aliny sabotsy fahaenina ny volana jona taona 2024 izao ety am-piandohana dia fasaina sahady ihany koa isika hanaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao azonao atao tsara ny manaraka mivantana izao fandarana izao ankoatra ny eto amin'ny fahitalavitry ny Record TV Madagasikara dia hita ao amin'ny page Facebook ny Record Madagasikara ihany koa ny fandarantsika mivantana mandeha any amin'ny Blue Line sy ny Canal Plus ihany koa izay atony ny mahazatra ovay ny fandarana amin'ny tiany alina ity ary dia Dr Fabrice Randriamahenina miarabanao docteur ary misaotra betsaka ihany koa ny anaiko asain'ny fandarana ny resahana no nisehatra amin'ny tsabotsy alina ity. Ie, miarabanao ihany dia miaraban'ny teknisiana dia miarabantsika rehetrarehetra ny trano rehetrarehetra any manaraka ny fandarana leo resahana na ny eto toerana ny any ivelany dia miaraban'ny tsy adino koa ny reny rehetrarehetra nankalaza ny fety ny rentsika dia miaraban'ireo reny rehetrarehetra ny atokantrano tsirairay avy ihany. Eny ary ny aloha hevitra izay resahantsika amin'ity anioalina ity dia mikasika indrindra ny lalam-panorenana zany ny famolavolany docteur Fabrice Randriamahenina ny lalam-panorenana andeha aloha ratsika kely ihany koa izay loha hevitra ho resahantsika izay rehefa avy eo tsika miverina atao anatin'ny fandarana. Eny ary araka ny nahitantsika azy teo zany dia himpanandrindra amin'izay hoe boky mikasika ny lalam-panorenana izay novolavolaina sy navoaka ny docteur Fabrice Randriamahenina izay ny fandarantsika amin'ity anioalina ity. Izany resaka lalam-panorenana izany izay ataoko hoe tena anisan'ny andry lehibe anankiray iakiana ny fiainam-pirenena, iakiana ny repoblika mihitsy ka tena ataoko fa zava-dehibe ngamba ny firesahana an'izany indrindrindrindra ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy izay mbola maro ihany koa no tsy mahafantatra, tsy mahay mamaky ny lalam-panorenana. Ankasitrahantsika feno ny docteur Fabrice Randriamahenina amin'ity alina ity izay ampahafantatra antsika ny antsipiriana sy ny andinindininy kan'izay ezahako ampitaina aminy ihany koa moa izany ny fanontaniana izay mety hoe manititika antsika ampijery any an-tokantrano any dia andeha ary aloha izy dia tonga dia izy avy hatrany ihany koa no asaintsika mampahafantatra an'izay boky izay docteur. Eto am-piandohana aloha dia ialako tsiny aloha hoe ny tena mpitsabo nefany fa maninona aloha lalàna no resahana dia ialako tsiny amin'ireo mpahay lalàna sanatria misalovana ny asanareo akory fa amin'ny maha olom-pirenena zany amin'ny maha olom-pirenena tsotra itsika moa zao anatin'ny fanavaozana mijery an'izay lafiny rehetrarehetra hoe inona zavatra tsy mety teo aloha hanarenana an'ilay zavatra tsy mety dia izany nahatonga ny tena hoe maha olom-pirenena tsotra no nandiniana an'ilay lalam-panorenana dia mba hijerevana hoe inona no mba mety ho tombotsoa indrindra moa ho an'ny vahoaka ilay izay no tena hoe ny adivana inona mba tena hoe lalam-panorenana tena mba mety amin'ny tombotsoa antsika vahoaka zany satria raha nandinika an'io lalam-panorenana 4e république io ny tena dia hita hoe lalam-panorenana tena natao hanomezana fahefana tsy tapesipesena n'ilay mpitondra ilay filoham-pirenena izay zavatra izany niaraka tamin'ilay nepotisme sy ilay kitrano taona izany dia lasa nitondra loza ho an'ilay firenena ilay izy dia izay mihitsy izany nahatonga ny tena hoe somary nandinika kely inona ny zavatra azo ovaina ao anatin'izay dia mba mitondra sosikevitra kely mba hitan'ny tena sanatria indresaka akory tsy hoe miseho malala akory na ohatrany fa mba hitan'ny tena hoe mba tokony mba ho tombotsoan'ny vahoaka amin'izay dia misy andinindininy kely ao zany mba hoentiko eto mba somary niazahana hoe mba ho tombotsoan'ny vahoaka. Eny ary nanomboka oviana izany hoe mety naharitra hafiriana izany docteur Fabrice ny hoe namolavola ny boky io dia tao anatin'izay ihany koa hoe tena hoe naorery ve sa hoe nisy ihany namana ny fanampy tao anatin'ny fanatontosana an'ilay boky. Zao aloha ihany ny misy tantara kely tantaraiko any andro rehefa avy eo fa ny tena namolavolan'ny nisy zany hoe nanomboka tamin'ny janvier teo zany 2026 teo zany nanomboka hoe tonga nianatra n'ilay namadibadika ilay lalam-panorenana izay dia ny tena rery ihany aloha ny tena rery ihany zany amin'ny mba izay fahaizana kely ny tena teo zany fa
mizatra keto taraiko any dia fananina moa zany lasa tafiditra ao anatin'ity resaka hoe mpitsabo nefa ny lalam-panorenana no resahako eto. Ny tena koa iandro misy tantara kely izay. Misy tantara kely izay tany amin'ny taona 17 tany. Efa elaela kely. Tamin'izay andeha tenako moa mpitsabo dia misy fotoana hoe manao commission kely mivoaka ny trano mandeha vidy fanafody na zany. Dia talohan'ny andeha hivoaka ny trano tamin'izay fotoana izay dia mijery télé, fahitalavitra ny Amerika izay moa ilay izy. Dia ao anatin'ny fandarana eo resaka vatosoa. Resaka vatosoa tao anatin'ilay fandarana. Dia misy vazaha Amerikanina zany misy vazaha Amerikanina 3 lahy izay mitety an'izao tontolo izao manangona vatosoa. Dia vato sarobidy tena lafo vidy be. Dia nisy fotoana zareo tany Afrika, tany ambanivohitra Afrika tany tsy haiko Tanzania moa izay tsy tadidi tsara ilay toerana fa ambanivohitra Afrika dia nahita vatosoa tena lafo be ry zareo. Vatosoa lafo be. Dia tonga daholo ilay mpanan-karena be maneran-tany mpanao vato tonga tao amin'io toerana io dia nandeha ny enchère tamin'ilay zany nivanto aux enchères ilay izy zay mahavidy lavanty zay mahavidy lafo an'ilay zany no mahazo an'ilay. Dia nandeha ilay vanty dia mifaninana ilay mpividy zany. Dia tsy ampy ny volan'ny zalahy ilay Amerikanina. Dia inona ny zavatra nataony? Hozy izy hoe andao izy alaina ilay safiro de Madagascar. Alaina izy ilay safiro de Madagascar mba hanampitsika ny volantsika azahoantsika n'ity vato lafo be ity. Dia azony zareo ilay vato lafo be rehefa avy eo noho ilay safiro de Madagascar. Dia za zany tamin'izay fotoana izay nanaraka ohatran'ny hoe naraka an'ilay aventure an-jareo mihitsy zany hoe satria tena mandeha desaka ilay dia mandeha ambanivohitra be dia ohatran'ny hoe arahanao télé-réalité ilay izy. Dia ohatran'ny hoe naheno an'izay zany dia naheno hoe safiro de Madagascar ohatran'ny hoe faly naheno an'ilay resaka hoe safiro avy aty zany nazahoany zalahy ilay vato tamin'izay. Dia vita ny fandarana iny zany dia lasa nandeha mivoaka dia nandeha. Fanaoko zany rehefa ilay voakiriny manasa tômôbilina kely eo ambodivony eo mantsy fanasako tômôbilina tamin'izay fotoana izay dia nandeha. Dia alohany hanao commission zany satria ilay tômôbilina maloto be dia sasana teo. Dia mipetraka eo manadio ilay ankizy mipetraka eo miandry an'ilay izy mandrapatonga an'ilay fadio an'ilay an'io zany dia misy ohatran'ny hoe milalao téléphone eo zany. Dia misy ranamana manatona ohatran'ny hoe za milalao téléphone tazana manatona avy any ilay ranamana dia ilay soa kely fametrahan'ilay ankizy manasa tômôbilina nataony teo alohako teo. Dia avy eo misy olona ohatran'ny hoe tazako avy amin'ilay angle tsy mijery zany ohatran'ny hoe amin'ny champ de vision akiny fotsiny zany tazako hoe misy olona manatona. Dia avy eo ilay ranamana misava zavatra tao anatin'ilay soa. Dia misava zavatra dia nalainy ohatr'izao ilay savony dia nohaniny ohatr'izao. Nohaniny ilay savony. Dia za zany nieritreritry hoe olona naman'ilay anina ilay anina izy. Dia nohaniny dia hitany hoe savony. Io nanaovako hoe tsy adaly ny adaly fa bandy noana. Olona noana. Dia napetra ilay savony dia lasa izy nandeha teo amin'ny devant-ko teo zany. Dia tamin'izay fotoana izay zany ohatra somary ohatran'ny hoe naratra kely tany anaty fokontany ohatran'ny hoe nahatsiaro menatra ny tenako hoe za falifaly ery mijery an'ilay hitanareo ilay safiro de Madagascar lasa an'ilay nefa ny olona eto an-tanàna misy gasy tonga dia tsy andramany ny azo nohanina ve ilay savony. Ilay savony dia tamin'izay zany somary ohatran'ny somary nalahelo kely tamin'izay. Dia tamin'izay moa tena ohatran'ny nandona kely izy dia ohatran'ny verina tao anaty tômôbilina tamin'izay fotoana izay. Dia ohatran'ny tonga saina kely dia ohatran'ny somary tafavavaka mihitsy moa zany tamin'izay fotoana izay. Andriamanitra fa ina ary ity mahazo anay ity. Tena voalady ohatran'ny mipetraka reto anaty tômôbilina dia fa ina ary ity mahazo anay gasy ity. Ohatran'ny hoe alain'ny olona ny harena nefa neto zany ny ihany. Dia vita moa zany izay maina tômôbilina dia lasa nandeha vitaina ny commission. Dia ny ampitson'io daty io somary lavalava kely eto taty andro. Tsy manino. Tantara ohatran'ny tsy mahazatra kely ilay izy. Tsy manino fa izay hoe anao sehatra anazy dia anao aloha ny sehatra androany. Ampitsony io ohatran'ny hoe manao raharaha tao an-trano zareo zany tao an-trano manao raharaha kely eo dia ohatran'ny hoe misy eritreritra tonga ho azy zany tao an-tsaina tao hoe tena izay mihitsy ilay phrase
mbola vao zanak'Araintsaina amin'ny Malagasy, tonga dia tonga ho azy tao an-dohako tao ilay izy, mbola vao zanak'Araintsaina amin'ny Malagasy. Dia ohatran'ny hoe ianao zany tonga tao ilay saina, tonga tao ilay teny, dia ohatran'ny taitra kely ohatran'ny hoe izaho ihany zany mamaly ny tenako. Dia vao zanak'Araintsaina ahoana mamaly, ny saiko anankiray zany ohatran'ny hoe mamaly, fa ny anankiray ohatran'ny hoe misy anona tonga zay, misy an'izay phrase tonga zay. Eo zanak'Araintsaina ahoana. Dia mamaly indray ilay eritreritra anankiray hoe jereo io malgasy io, jereo io malgasy, ilay hoe malgasy io zany. Dia malgasy, dia ilay saiko anankiray zany mamaly hoe malgasy, teny fotsiny anie zany hoe teny zany hoe diana. Dia jereo io malgasy io. Dia zay fotsiny aloha ilay teny. Dia avy eo indray ny teny hoe ilay eritreritra indray zany ny teny avy eo hoe ovay gasy tsara io malgasy io, atao mifanohitra amin'ilay teny hoe malina, ovay gasy tsara. Dia izaho zany mbola, dia ilay eritreritra anankiray mbola miteny hoe teny fotsiny anie zany. Dia mbola niteny indray ilay eritreritra anankiray hoe ovay gasy tsara hozy izy io malgasy io, fa ho avy amin'ny fiainany gasy tsirairay avy ahako. Dia hoy zany mbola mieritreritra teny fotsiny anie zany, ohatran'ny hoe mbola mieritreritra zao zany. Dia avy eo ilay eritreritra anankiray miteny hoe Fabrice iza moa ny tsara indrindra, tsy izaho ve ny tsara indrindra. Zay ilay teny, izay zany ny teny faran'ilay izy. Dia teo zany somary ohatran'ny nangina amin'ny sainany avy eo fa ahoana ary zany an'izany. Dia izaho zany mbola nieritreritra foana hoe zavatra eritreritra anona fotsiny izany zavatra izany. Dia toy teny zany ilay fiaina. Dia ny ampitsony io indray dia misy ohatran'ny eritreritra tonga indray hoe Atsangano ny maitso. Voilà mihitsy ilay moa hoe Atsangano ny maitso. Dia teo zany dia fa ahoana, dia mbola misara-bazana be ny Malagasy, mbola misara-bazana be ny Malagasy. Zay zany ny ampitsony io zany. Dia izaho zany ohatran'ny hoe teo zany dia fa inona daholo ary zany dikan'izany zavatra hoe izaho ve lasa ohatran'ny tsy normal sa hoe ahoana. Dia teny. Dia ohatran'ny raisiko an-tsaina ihany zany hoe mety valin'ilay izaho ilay mivavaka tao anatin'ilay tômôbila nahitan'ilay boy-kely any na ve dia izany ary ve mivalin'ilay izy sa hoe ahoana. Dia avy eo teny moa zany teny raisiko ohatran'ny hoe zavatra ohatran'ny hoe sendra nandalo fotsiny ilay izy. Dia nandeha teny dia 2017 io 2018 tsika niditra élection. Niditra élection dia io moa i Rajoelina no lany. Dia tamin'izany nafotaka ny vely rano sy ny masiana tamin'izany. Vao niakatra any dia anao an'izao tsika, anao an'izao. Dia hoy zany hoe mety mba tia kosa angamba mety hoe mba mety hanovan'ilay anety any, mba hanovan'ilay fiainany eto, hoe hanovan'ilay tantaram-pirenena amin'izay zany ity Razoko ty. Dia mandeha mively rano. Nazara tamin'izany maheno an'ilay vely rano, mba milamina amin'izay zany ty ihany te. Misy fotoana tena maheno hoe anao ataotsy anao 50,000 bulletins tsika, asiana zao. Misy fotoana tena hoe tena mety amin'izay zany ilay fiainana eto amin'ny tanàna. Tonga ny 2019 dia tamin'ny septambra 2019 izaho manko katolika eo Manjakaray. Dia teo zany somary ohatran'ny nananandray nandalo taty ny papa tamin'izay fotoana izay, tonga taty ny papa dia nakeny Soamandrakizay teny. Dia izay moa mampitsabo katolika dia anisan'ny hoe voanjo izany hoe hanao inona moa izany, hanao acte de secours eny zany raha ohatra hoe ihany. Dia mizaraina karaoty mihitsy izay. Dia ny 10 septambra 2019 izay zany nitoriko teny. Dia izay zany nandeha teny. Dia teny koa zany ohatran'ny hoe somary hitanao efa hitanareo ohatran'ny hoe fa mametraka ihany hoe ohatran'ny sady nandeha teny hoe ohatran'ny hoe mivavaka ihany Andriamanitra tena asehoany amin'ny famantarana, satria ho anay katolika zany izaho mipapa zany olona ataoko hoe izany tena hoe mivavaka indrindra aminay katolika zany. Dia hoy zay tena amin'ny famantarana amin'ny raharaham-pirenena. Izay nandehanako teny. Tonga maraina nanao service teny dia ianao moa tsy maintsy manao passation kely.
Satria lakamisy ty ala zany teny dia efa feno olona. Dia izay zoma maraina no torina ina dia nakeny dia nanao passation tamin'ilay ana teo. Dia ny passation teo dia nisy ramatoa lehibe maty. Dia maty nanina dia sepotry ny vovoka. Sepotry ny vovoka. Bon, d'accord. Vovoka be zany eto zany, zay zany ilay anina. Dia izay moa izay tonga dia zaraina masaka. Dia nandeha ny lamesa, vovoka tonga dia vovoka tsy mifankahitana teo aminazy. Dia zaraina nisy masaka mihitsy zany teo. Dia izay personnel dia ny zaraina amaky ny nanao service d'ordre teo, ny zaraina tamin'ny miaramila sy izay le mpitsabo teo zany ny masaka. Dia izay olona hita hoe sepotra ilay vovoka teo, fa vovoka, tena vovoka no niainana teo amin'ilay carreau teo. Dia vita moa zany ny service teo tamin'izay dia ohatran'ny hoe nirava ilay lamesa tamin'izay fotoana izay, dia ohatran'ny somary calme ilay vovoka. Dia ny sakafo sy ny anana amidy ireo tonga dia tsisy afaka nohanina daholo ny anana, tonga dia tratra ny vovoka. Tsy haiko na hitanareo angamba ilay zavatra iny. Dia somary nirava ny lamesa dia calme ilay vovoka. Andeha hody amin'izay hiainga eo Somandrakizay hamonjy any Tsarasoatra. Hamonjy any Tsarasoatra satria izy misy lalana. Dia amin'ilay olona be da be mandeha dia mbola feno vovoka be, tena vao maika pire noho le tamin'ny maraina arany le vovoka niainan'ilay olona miainga teo Somandrakizay mamonjy any Tsarasoatra. Dia za zany anaty fa inona zao ve zany, inonareo zany le hitanareo le famantarana mba tiako hita zany, zao ve zany, inona zany ty. Dia eo zany mieritreritra hoe raha tena famantarana ty zavatra ty dia arety mandoza. Septembre 2019 tsika amin'ny fotoana io, hoe raha tena famantarana zany dia aretina. Fa zazavy zany tao an-tsaiko tonga ohatran'ny hoe tsy azony sainao inona zany zavatra zany. Hoe ana dia hoe misy pandémie be dia raha jerenao amin'le fahasiaporan'le olona sy le anona amin'le vovoka dia hoe virus ny tena moa mpitsabo dia efa mahafantatra hoe ohatran'ny hoe virulence-na virus, bactérie ohatra zany resaka mode de contamination dia hoe virus no manakaikaiky an'ity zavatra ity. Fa ny saiko zany tsy mino hoe le sainao zany amin'ny maha-olombelona tsy inona zany, tsy aiza koa za fa mety mba tena heritreritra. Dia izao nandeha tonga aty Tsarasoatra tena ohatran'ireny sanatry ny zao ireny sarovoka le vovoka. Ny tômôbila moa zany tanzany tsy tora tômôbila lasa mandeha tongotra mody taty Ambatomainty taty. Dia nandro tena tany anaty orana tany, sasana tamin'ny rano mafana mihitsy, tsy firina rano mafana tany anaty tany. Dia teo zany dia ohatran'ny hoe efa nanomboka teo zany, ohatran'ny hoe raha napetraka amin'ilay hoe meo famantarana dia hoe efa manomboka ohatran'ny efa hafahafa amin'izay zany hoe inona ny zavatra hitranga. Tonga ny Desembre 2019 dia ohatran'ny efa somary efa tsy dia taitra intsony zany ny tena hoe tranga ilay Covid iny zany, Covid-19. Dia za zany tamin'io fotoana io ohatran'ny efa somary efa nanana tena tsy maintsy tonga mbola vao niainga tany Chine izy tamin'izay dia efa tsy maintsy tonga eto amintsika io virus io. Fa zany hoe ohatran'ny hoe nino zany ny tena hoe tena tsy haninona, tena tsy haninona. Dia nandeha ilay anona voalohany, nandeha ilay hitanareo ilay épisode voalohany an'ny Covid-19 dia jereo fa olona presque olon-dehibe dia olona ohatran'ny hoe marefo ara-pahasalamana no tena natakely izy. Dia tsy haiko hoe izay hoe ilay ramatoa lehibe maty ny vovoka tamin'ana ve fa izay ve no efa somary efa nampahafantarina ve ilay fazy voalohany. Dia avy eo jereo ny Covid-19 ohatran'ny hoe somary nisy période dia ohatran'ny hoe nijanona kely. Dia avy eo nisy an'ilay forme bêta, forme ilay grave be amin'izay ilay janvier 2021. Dia
Ohatran'ny efa somary efa hanina foana zany efa somary ohatran'ny efa averti ohatran'izany zany. Dia iny moa nitrangy iny 2021 dia iny izy niarahantsika nahita. Dia tena tratra mihitsy ny tenako tamin'izay fotoana, tratra ny forme grave tamin'ny nanomboka février mars teo izy nanomboka tena ndrongotra be. Dia ny tena moa zany ohatran'ny ao anatin'ilay hoe finoana hoe efa nisy zavatra hita kely ohatr'izao dia hoe mety tsy haninona. Dia izay zany ilay dia tratra ilay forme grave zany hoe misaotra an'Andriamanitra. Ary le teneniko any teo zao le hoe le sasana hatrany anaty orona fa ny fitsaboana le tena naresena le Covid tamin'izay fotoana izay evoka ranomafana be, evoka rano mafana be io zany hoe efa nisy anona kely tao tamin'izay fotoana zany hoe ohatran'ny efa nisy anona zany efa nisy fambara kely hoe zavatra rano mafana be atao anaty orona mahasitrana an'ilay anona tamin'izay fotoana zany. Dia izay moa zany iny le Covid-19 fa ny tena mbola nisany dia nanomboka io moa zany décembre 2019 fa ny novembre 2019 nanofy ahako, nanofy. Tena tsika zao amin'izany tena hoe 2019 tena ao anatin'ilay hoe zany hoe mbola tsy tonga ny Covid tamin'izay fotoana izay fa somary ohatran'ny tohitoy moa ilay resaka septembre sy décembre teo fa mois de novembre nanofy. Dia nanofy ny Rajoelina. Ny Rajoelina tazomina vazaha, tazominy tsy afa-mihetsika ohatr'izao. Izay zany ilay nofy. Dia somary nitohitohy kely io nofy io. Dia tazominy Rajoelina, dia Rajoelina ao anatin'ilay izy hita hoe tazomin'ilay vazaha mafy be tsy afa-mihetsika. Dia hita hoe tsy afa-manoatra ilay ry. Dia hita hoe mampijaly anazy le tazomin'ilay vazaha fa ohatran'ny hoe tsy miezaka izy hiala amin'ilay zavatra hitazoman'ilay olona le vazaha anazy zany. Izay zany le nofy voalohany. Dia avy eo niova indray le cadre kely tao anatin'ilay nofy tao tonga dia niova hoe bataina vazaha. Dia ilay vazaha indray lasa manao akanjo tsy haiko rehefa nahitany andro leny amin'ny ohatran'ny hoe Men in Black ireny, ohatran'ny hoe service secret hafahafa zany. Dia mbola tazomina fa entiny ampidirina amina efitra mitovitovy maromaro. Dia tapitra izay an'izay dia ampidirina ao anatin'ny efitra maromaro ao zany Rajoelina moa zany nieritreretiko anazy tamin'izay fotoana izay hoe Rajoelina le batain'ilay ohatran'ny service secret dia ohatran'ny hoe ampidirina ao anaty efitra mitovitovy. Dia maizina be. Taorian'izay hoe nampidirina ao anaty ohatran'ny hoe karazana cellule zany. Izy moa zany teoria izay vao fantatra hoe cellule le efitra maromaro mitohy. Dia tonga dia maizina tsy hifankahitana be zany le ao anatin'ilay nofy ao, tonga dia maizina be. Dia za zany ao anatin'ilay nofy manofy hoe mandeha ao anaty maizina be. Efa teoriana daholo hoe izao zany dikan'ilay. Dia vita ilay maizina be dia mahita ny Rajoelina mitsoaka izy dia sady ohatran'ny hoe mipetraka ohatr'izao izy zany dia mijery any. Za zany ohatran'ny hoe avariana mijoro dia mijery any izy dia io fijeriny io hita hoe traumatisé be le fijeriny ao anatin'ilay nofy. Izay zany. Dia ilay nofy bizara be tamin'izany fotoana izany. Ieritrereto hoe 2019 tsika amin'izany fotoana izany dia amin'izany mafotaka be ny velirano sy ny anona hoe tena ao anatin'ny anona mihitsy. Dia izany ilay nofy dia bizara be ilay nofy. Dia bon za zany nihitra hoe nofy fotsiny ilay izy. Dia avy eo tranginy nandeha aloha zany ny Covid première phase iny. Dia io moa efa nazavaiko teo angambany momba an'ilay Covid phase dia deuxième phase iny. Dia za zany nanomboka vita le forme grave iny efa nanomboka ny salama dia za somary ohatran'ny efa tonga saina kely ihany hoe inona daholo ary zany dikan'izany. Satria nanao rapprochement an'ilay teny Soamandrakizay sy ilay fitrangan'ilay Covid zany dia ohatran'ny hoe mety efa mba misy zavatra ohatran'ny hoe fambarana zany zavatra efa
ohatra somary efa fambara ilay izy. Dia taty amin'ny nanomboka teo zany dia ohatra somary hoe misy dikany koa ve zany ilay nofo momba ny radio iny, ohatra hoe anaty subconscient zany hoe ahoana ary ny anany ity. Dia nanomboka teo zany dia lasa ohatrany lasa somary niditra izay nanomboka teo ilay hoe somary ohatrany lasa nanomboka niditra an'ilay fiainam-pirenena amin'izay zany ny tenako hoe inona ny zavatra hitranga. Dia nanomboka teo zany dia ohatrany hoe lasa misy patriotisme kely zany ao anatinao, hoe misy dika ve zany iny ilay hoe no fe radio tazomy ilay vazaha, hoe mety tadiavy vazaha mbola ho ananofana ve zany radio, dia mbola miaraka amin'le le hoe eritreritra kely tonga atao an-tsaina le hoe mbola voazanaka amin'ny malagasy. Dia za zavatra zany ohatrany hoe somary natambatra dia hoe misy zavatra tsy eto ve zany. Dia nanomboka teo ohatrany hoe somary nanaraka an'ilay raharaham-pirenena. Juin 26 juin 2022 26 juin, tsy haiko ihando raha ohatra hoe nanaraka ny émission TVM tamin'izay fotoan'izay. Tsy haiko raha tadidiny ihany tamin'izay miala radio ilay nandindihy be, tadidiny miala iny. Dia avy eo ilay caméra ny TVM io nitodika tany amin'ny radio. Dia le endrika radio tamin'io fotoana io le azoko saina tao anaty nofo le hoe le oatra non le iny le amin'ny farany fa le izy le oatra hitanao le tazomy le vazaha le amin'ny voalohany le ohatrany hoe mijaly izy amin'le tazomy le vazaha nefany tsy manao effort izy hiala amin'le izy. Dia izay sady zany ohatrany hoe somary nanaitra be anahy hoay ity le tao anaty nofoko tam'le anina. Dia teo amin'izay zany nanomboka hoe fa inona ary zany zavatra hitranga. Dia oza zany hoe misy donc le toy an'le nofo rehetrarehetra eo zany misy dikany daholodaholy. Dia nanomboka teo zany hoe somary ohatrany hoe efa tao an-tsaina hoe tsy mety ho rava ny fitondran'ny radio ity raha mandinika an'le sary farany eo anatin'le nofo zany. Dia nandeha ny hetsiky ny 11 candidat moa tamin'izay ny firesakina ny hetsika fotsy, tamin'ny hetsika fotsy. Dia tamin'ny hetsika fotsy iny nisy an'i madame Romy Vos le samborin'ny ana Britanika, samborin'le fitondrana Britanika fe nanao an'le zao. Dia tsy haiko na hoe izay ve le satria madame Romy Vos sy radio raha ohatra hoe jerevanao anaty nofo ohatrany mitovitovy. Somary mitovitovy ny endriny fa mety hoe madame Romy Vos zany le cellule le efitra kely mitovitovy dia miaraka amin'le manao akanjo service clé. Dia le maintimainty be le maizina be dia le stage. Le stage nampimenimenina antsika ana io zany. Izay zany no fandraisako an'ilay imagin'ilay an'io. Le tazomy le vazaha. Le hoe le radio tamin'ny voalohany hoe tazomy le vazaha. Le mety le nationalité an'ny Karaina. Le nationalité zany ny fa raha ohatra zany hoe raha 8 cm zany ohatrany hoe mety tsy ho tazana ao anaty nofo zany fa ohatrany hoe fanehoana le tao anaty nofo zany. Dia nanomboka teo zany dia avy eo zany moa zany tonga dia conclusion tamin'ny farany nahita an'le saran'le faran'le hoe izy le mitsoka lavitra, tena izay mihitsy hoe mitsoka lavitra mihitsy. Dia mijery any ananany izy, mijery any izy. Ny za manatrika dia fa le io fijeriny io tena hita hoe mitsoka zavatra mampitahotra, zavatra hoe traumatisé izy mijery an'le zavatra mitranga. Dia tamin'izay zany dia efa somary efa anona hoe ho rava ny fitondrany aty dia tsy maintsy hisy korontana indray zany. Dia nanomboka teo zany ohatrany hoe somary efa mampitsabo moa zany. Dia efa tany amin'ny 2017 tany tena hoe mijery zavatra inona zany mahatsara an'le firenena. Dia
hoe mbola hisofaty indray zany. Dia izay no nahatonga ny ohatran'ny hoe somary ny efa nitaditady zavatra kely zany a, hoe inona zany hoe tsisy iny izay intsony hoe tsy hisofaty intsony a, ohatrany hoe tsisy hetsy-bahoaka intsony dia hoe mitifitra olona ohatran'ireny zany mpitandro filaminana, ahoana tsy hiverimberena an'ilay Kristy intsony. Izay zany somary nahatonga kely ny tenako hoe lasa ohatran'ny lasa miditra kely amin'ny resaka lalàna. Ohatran'izany zany, izay zany nahatonga izay tena nahatonga ny Lizy hoe lasa tafiditra aty anaty hoe inona zany satria izay zavatra izay hoe ohatran'ny hoe lasa misy zavatra nitranga kely tamiko zany a. Dia lasa ohatran'ny hoe tsy haiko zany hoe misy adidy tokony ataoko zany ve ho an'ilay firenena, dia ohatran'izay zany nahatonga anahy hoe lasa misy mpitsabo ny tena nefany a. Hatramina resaka lalam-panorenana somary idirana kely zany hoe io lalam-panorenana io a, io no tena, io zany lalàna mifehy an'ny mpitondra. Dia nefa zany raha ohatra io mpitondra io no manondrana dia izahantsika zany hoe mba hoe ilay lalam-panorenana aloha, sady io lalam-panorenana io no ahafahantsika hoe misy azo analana, misy hevitra azo aroso ialana amin'ny fahantrana ilay lalam-panorenana, sady lalàna mifehy an'ilay mpitondra. Hoe tsy hanaonao foana ohatran'ireny zany a, dia mba tsisy mba ho tombontsoan'ilay vahoaka sy sarababem-bahoaka amin'izay. Dia izay zany nahatonga ny tenako hoe lasa nandinika lalam-panorenana dia lasa satria izao zany ny fotoana izao, ary hoe tena nientanako kely an'ny tanora, tsika rehetrarehetra ny atokantrano rehetrarehetra any a, tena fotoana izao hatramin'izay a tantaran'i Madagasikara izay tsy mbola nisy fitondrana ka hoe maka hevitra ny foton'izany. Tsy mbola nisy an'izany hoe hanao lalam-panorenana dia hoe ary efeto miainga avy eny amin'ny vahoaka lalam-panorenana dia hodiniana dia avy eo olaniana. Fa ny lalam-panorenana nisy hatramin'izay dia ohatran'ny hoe efa vonona any. Io moa ilay resantsika sy andro teo hoe misy ny olona ve raha ohatra ny taninana any an-dalana eny mahalala hoe ohatran'ny ahoana ny lalam-panorenana antsika izany. Dia nefa ny tsika ihany niaran'ilay izy rehefa avy eo. Dia izay no angatahako amin'ny tsika rehetrarehetra fotoana izao, tena fotoana izao a, hitrandrahana izay mahasoa antsika rahatrizay, dia manentana antsika tsirairay avy rehetra. Izaho moa dia manao ohatra hoe na mpitsabo ary ahako dia mijery hoe miditra any anaty lalam-panorenana resaka lalàna. Nanahoana ny mety hoe fandrindrana fotoana tao anatin'izay, satria raha ataoko hoe nandalina ny lalam-panorenana io na sy naka ny FDB ary namola vola ny ity boky ity a, etsaka ilan'izay ianao mpitsabo izany ihany koa mety amin'ny alina be, mety misy miantso tampoka rehefa tena misy marary. Manahoana ny hoe fandrindrana an'izay mety tsy mora ihany koa izay dokotera? Tena marina mihitsy izany Miora, tena marina mihitsy satria na ny ohatra izay moa mba misy fotoana kely malalaka ianao. Ity nge Miora ohatra azafady, ity ando azafady tsy hoe ity boky ity ihany raha hoe tena mijery zavatra tsara ho an'i Madagasikara, tsy bokina ny lalam-panorenana ity ihany no ny anarana, fa nianatra tantara. Ohatran'ny hoe somary ny orienté zany izay ilay eritreritra kely tonga tamin'ny 2017 izay, ohatran'ny hoe ny orienté ilay hoe mbola voazanaka ara-tsaina ny malagasy. Dia lasa taorianan'izay fotoan'izay lasa monsieur documenté, tonga dia orienté ihany zany, ohatran'ny hoe lasa manao recherche zany, lasa ny tenako zany lasa ohatran'ny hoe somary tady boky ary tena marina ilay mbola voazanaka ara-tsaina ny malagasy. Mbola ho resantsika io rehefa avy eo hoe inona sy inona avy ilay izy, fa tena marina ilay izy, tena marina hoe voazanaka ara-tsaina ny malagasy. Dia izaho mbola boky hafa mihitsy izany, mbola lasa mianatra boky mena ianao, lasa mianatra ny tantara taloha ianao, talohan'ny fanjanahantany ianao, na lasa mianatra ny tantara tamin'ny fanjanahantany ianao. Fa izany hoe tsika moa izany izao ilay hoe hitra hanomana ny 5e république dia izay nahatonga hoe lasa mianatra lalam-panorenana ankiny, dia ohatr'izay ilay zavatra nitranga. Dia
tonga moa zany dia mety hidirantsika ilay resaka mety mandeha ilay fotoana dia asiantsika resaka ilay hoe inona satria izay mihitsy ny tiako zaraina amin'olona zany hoe inona sinona ilay lalam-panorenana hoe tena mety amintsika zany izy tsy be da be satria ilay tena hoe tena mba amin'ny tombontsoa antsika mihitsy zany no tsy voatanisa izy rehetra fa tena efa 50% ngamba ny anao tsy voaterana fa zay tena hoe mety amintsika misongadina tena hoe tena mahakasika ny fiainam-bahoaka mihitsy amin'ny tombontsoa antsika mihitsy izay mihitsy moa zany le nanaovana anakely dia resaka hoe tsika moa zany zao anaty hoe fanavaozana ity moa zany le boky ity sosokevitra fanavaozana ny lalam-panorenana izy ity omena maimai-poana raha ohatra hoe misy olona zany mba te hamaky an'izy ity dia misy masonkarena kely any izy ity mety hoe nareo zany tonga dia manoto an'ilay boky ohatra mba te hamaky izy eo amin'ny imprimerie Manjakaray eo amin'ny imprimerie Manjakaray eo akaiky ny EPP Manjakaray eo akaiky Fokotany eo misy imprimerie izay dia afaka hoe izay mba te hijery an'ilay boky ny Docteur Fabrice ohatra raha te hijery voarakitra daholo le lalam-panorenana hoe mba mety amin'ny tombontsoa antsika izay raha ohatra moa hoe afaka atao version numérique ilay izy dia afaka hoe partageko gratuitement zay liana amin'ilay izy zany mba hoe zay liana amin'ilay lalam-panorenana sy fiainam-pirenena dia afaka ameko miditra amin'ny inona moa izy ity amin'ny Fabrice Randriamaina dia afaka ameko version numérique afaka zaraiko izay moa raha ohatra dia afaka alefako amin'ny WhatsApp 34 25 329 dia afaka zaraiko amin'izay mila anazy dia izy ity somary sako kely izao amin'ny ambangovangony efa maninona tsika no manao fanavaozana za aloha mio eto am-piandohana dia tonga dia ndraikay zafady ando eto am-piandohana aloha iando dia tametraka hoe zao zavatra mitrango izao zany ohatran'ny hoe tehitena hoe efa lahatr'Andriamanitra ohatran'ny efa Andriamanitra mihitsy no mitantana an'ilay firenena tonga amin'izao stade izao tsika aminà manokana zany izay satria nisy izay tantaraiko any ando teo izay dia avy eo nefa fa maninona le tenen'ilay mpitondra zany dia hoe fanavaozana le zavatra niainako tamin'ny 2017 dia hoe ovay gasy tsara fanavaozana ange zany fanavaozana zany dia amin'izao zany somary ohatrany hoe misy sinina kely afataraka zany tena efa mety Andriamanitra mihitsy ve no mitsinjo antsika gasy amin'izao fotoana izao hoe hiditra 5e république tsika dia fa maninona no 5 rahalahy izy ny eo amin'ny filoha fanavaozana dia izy mpanolontsaina 4 rahalahy izy 5 rahalahy ohatrany hoe sinina kely mety hoe sinina mandalo za fa ohatrany hoe misy atsangano le maitso izay zany le teny tamin'ny fito amby roa dia mahagaga kely teoriana hoe fa maninona berevera le mitsangana mitondra fitondrana zany azo mira andro azo tsika zao 4 taona ny fahaleovantena dia andro azo zao 6 juin nanefa zany ity zany hoe fahenina dia juin nefa fahenina ny volana apetraka tsika zay aloha fa za nefa mino hoe efa mandeha amin'ny tena hoe mety hoe efa Andriamanitra mihitsy anao tsika za mitady vahaolana fa efa misy lahatra Andriamanitra efa tokony ho tafita amin'izay tsika zay dia fa maninona moa zany tsika hoe manao fanavaozana dia le fanavaozana satria tsy zany efa tsy nety le taloha tsy nety le taloha dia mila manavao tsika dia satria tsika mahantra dia inona sy inona avy tsika zany raha ohatra hoe hanao fanavaozana tsy maintsy mahafantatra aloha hoe inona sy inona avy no antony mampanitra atsika dia itsika io ihany
marina eo zao resaka hoe fitantanana daholo zao resaka hoe fitondrana resaka lalam-pandroana zany fa na le toerana misy amin'ny Madagasikara io fotsiny raha dia efa mampahanta antsika io géolocalisation Madagasikara io dia efa mampahanta antsika io. Jereo Madagasikara zao aty amin'ny ilabolan-tany atsimo, raha mihoatra amin'ny ilabolan-tany avaratra ny ilabolan-tany atsimo dia mahantra kokoa daholo ny aty amin'ny mahantra kokoa noho ny any avaratra firenena. Dia Madagasikara ao anatin'ny continent africaine, amin'ny continent 5 continent africaine mahantra indrindra. Dia mbola itsika koa raha ao anatin'ny continent africaine arany mbola mitokana kely, mbola nosy kely aty antsika, izany hoe tsy mitambatra resaka ara-barotra zao zany mbola somary olana, tsy maintsy resaka transport terrestre zany raha ohatra hoe ara-barotra zany tonga dia mitombo kokoa ny dépense hoe tsy maintsy maritime na nabakabaka foana le ifanerasana. Zay zao dia zay na dia hoe le géolocalisation fotsiny arany dia efa mampahanta Madagasikara. Madagasikara anaty zone cyclonique, anaty misy cyclone foana, nefa cyclone tena hoe nazo an'ny Tamatave tamin'ny gizany farany teo tena ohatran'ny hoe sanatrin'izaka ohatran'ny hoe na le ady any Liban sy any ireny ohatra mbola tsy nandravan'olona gizany. Madagasikara misy ny farany atsimo any maina le tany amin'le misy an'le tropique de Capricorne, izany hoe misy sehatra ara-boajanahary zany misy amin'ny Madagasikara tonga dia mampahanta amin'ny Madagasikara. Dia izany zavatra zao tonga dia hoe misy fepetra manokana zany ho an'izay hitondra eo zany misy hoe tonga dia fepetra manokana na hoe paramètre tonga dia mipetraka hoe tena raha ohatra hoe hanamboatra lalana zao tsika amin'ilay resaka hoe cyclone dia lalana tsy mitovy amin'ny any ataontsika hoe ohatra raisitsika ohatra any amin'ny faritra tsisy cyclone ohatra fa tena raha vao manao lalana moana vokatra tsika dia tsy maintsy lalana mila hoe lalana mafy be hoe raha resaka vokatra fotsiny. Dia ohatra zay zao ohatra anankiray le géolocalisation Madagasikara dia efa mampahanta Madagasikara ho an'izay hitondra zany dia efa mila mahafantatra mila miomana amin'izay zavatra izay. Dia ho avy eo moa tsika hoe inona sy inona avy no mety azo raisina hoe ohatra zany zao izay resaka hoe lalana izay ohatra hoe hanamboatra lalana dia tokony lalana tsy mitovy amin'ny lalana any Suisse na any anana tsisy cyclone. Dia fa tonga dia lalana mahazaka cyclone. Ny resaka ara-politika zao, resaka ara-politika ho an'i Madagasikara somary mitoka-monina kely io dia Madagasikara tsy mahazo hoe miolon'olona amin'ny firenena anankiray hoe tsy maintsy la Frantsa ihany fa io le hoe politique de tous azimuts io tena obligation amin'ny politique extérieure mihitsy ny politique tous azimuts. Izany hoe mila mifandray amin'ny firenena rehetra sika tsy ohatran'ny iza ohatra tsy ohatran'ny ana hoe zay tsy mila fa mila misokatra. Io politika tous azimuts io obligation, tsy choix io fa obligation. Zany zany ny paramètre mila jerevana kely daholo. Resaka éducation io, resaka fianarana. Raha mahita angamba zao miora hoe misy ianto azafady misy ina moa izy ity? Misy sarina baiboly, boky izy io, sarina boky izy io fa mbola ho avy antsika rehefa hiditra amin'le amin'ny fotoanantsika moa somary mandeha any dia somary hatangankengana. Dia na resaka fianarana ary dia mila hoe fanjakana zany mila hoe manino ity manazatra ny ankizy hianatra ivelany fa miverina manasoa ny tanindrazana. Raha resaka ohatra zany dia somary mandeha kely moa fotoantsika fa hiditra kely amin'le misy fanontaniana ve? Misy fanontaniana kely i docteur sao tafapetraka antsony ihany koa hoe ity boky ity zany zao
aiza sy aiza ny efa lalana efa nisy tompona ndraiky mpanjakana nitondrana anazy fa hoe tia ny lalam-panorenana hitondrana ny 5e république satria ato anatin'ny tetezamita mihitsy tsika zany hoe ifindra any dia fantaniko ray farany miaraka amin'izay ihany koa raha ny hevitry dokotera manokana ve ny resaka lalam-panorenana matetika efa ohatrany hoe efa olona ambonimbony foana vao mahafantatra anazy tsy mety ve ny lalam-panorenana na somary hoe efa hoentina eny am-pianarana mihitsy dia eny ny mpianatra dia efa mahafantatra an'izay lalam-panorenana Zay mihitsy ny ihany azafady. Ny fampianarana eto Madagasikara misy olana be. Raha nahita ny hetsika 72 moa fiteny zareo mpikambana lista amin'ny farany teo 1372 dia mbola misy ray aman-dreny teny hoe mbola tsy voavaly olana tamin'ny 1972 le fampianarana eto io moa mbola mety anaovantsika resaka famitokana mihitsy ny ando rehefa amin'ny manaraka hoe le fampianarana io anefa olana tamin'ny efa olana tany amin'ny 1972 reny iainany mikolo mialatsiny manonaraka zany fa reny mbola iainan'ny ankizy amin'izao reny anie mbola alio resaka fianarana io dia za zany eto manaratra kely afaka resantsika manaraka izay hoe na io raha fampianarana io ary zay moa le mahatonga zay le mahatonga le fanavaozana na io raha fampianarana io efa mila ampifanarahantsika an'le zavatra takin' le firenena le zavatra ianarana amin'ny mpianarana zany mila amin'ny filan'ny firenena raisiko ohatra zany hoe ohatra fotsiny zany ty hoe raha ankizy isafidy lalana amin'ny hoe série littéraire moa zany ny firentsika anazy dia ohatrany hoe tsy dia tokony handany fotoana izy amin'le matematika sy fizika sy chimie fa tokony efa tonga izy dia mifantoka any amin'le maha littéraire anazy dia ohatrany hoe za mihitsy ny tsara ampidirina hoe tokony efa mianatra lalàna classe de seconde dia efa tokony efa mianatra lalàna dia mianatra politika mba tsy hanavao be intsony aty aoriana izao ihany matetika ny zaza ny ankizy rehefa afaka baka dia matetika izy efa manodididina 7-20 taona izy nafaka baka dia izao nefany amin'izy feno 7-20 taona io efa lazaintsika hoe olom-pirenena ifidy afaka mifidy izy amin'iny fotoana iny fa izy nefa tsy le fiainana ara-politika nefany tsy mahafantatra koa izy ina raha fa dia zay mahafinaritra kandida mahay miantso mpanakanto be da be dia manao fety be dia mizara zay no fidiny nefa resaka fiainam-pirenena ohatra fotsiny aloha zany fa mbola ataontsika resaka hafa iny dia hiditra alefa satria fa tena mamaraparantsika so dia tsy voateny minitra angambany hitondrana amin'izay zay aloha dia zay moa zany izy ty boky ty zany mety tsy ho ampy le fotoana iresantsika anazy fa ny atao amin'le aka article anankiray izay tena any isika izay tena hoe ilaitsika tena manan-danja zany ao amin'ny article 45 somary vakiako kely le original somary vakiako kely le original eny raha misy fotoana kely dia resaka ny article 46 fa ny article 45 miresaka momba ny filohan'ny république mihitsy izy io dia le original zany hoe miandry kely sika ny atokantrano no satria ny original ny filohan'ny république no filoham-panjakana fidiana hiasa mandritra ny 5 taona zavozana indray mandeha amin'ny alalan'ny fifidianana ny raisan'ny rehetra anjara mivantana izy no miantoka ny fanelanelana na fampandehanana ara-dalàna amin'itoy eny io moa zany fa misy fantsiana kely zany amin'ny tombontsoa antsika vahoaka na hitsy kely izy ny filohan'ny république no filoham-panjakana fidiana amin'ny fifidianana ny raisan'ny rehetra anjara mivantana hiasa mandritra ny 5 taona ary aza havaozina foana raha mahatanteraka ny dravi-pampandrosoana izay natolony tamin'ny fampielezan-kevitra ary tsy azo fidiana intsony amin'ny fifidianana raha tsy mahatanteraka ny
vinanasa Teraka zany hoe a raha misy filoham-pirenena zany latsaka anao propaganda izy tsy mety tsony zany le manao kobakambava be amin'ny vahoaka fa manolotra vinanasa amin'ny vahoaka izy de iny zavatra iny a mila tanterahany de izao raha tanterany le vinapam-pandrosoana ampanantenany tamin'ny propagandany de mbola azo fidina izy na tena manday limité zany raha ohatra hoe vitany a ilay asa nampanantenainy fa raha ohatra hoe tsy vitany de tsy mahazo milatsaka tsony izy na de izay mandary zany hoe alohany rehefa hanao propaganda zany alohan'le zavatra ho teneny le zavatra ho teneny amin'ny vahoaka zany a tsy zavatra fampandriana drisa fotsiny na kobakambava fotsiny fa tena point technique tena hoe raha ohatra hoe manao anatana de amboaritsika ty lalany ty de efa manome fem-potoana izy amin'ny propaganda iny hoe rehefa lany a de ao anatin'ny mandahako ohatran'izao mity ihany ty a de vitako ty lalany ty de efa fifanekena amin'ny vahoaka zay zavatra zay de matetika nefa misy indray le hoe tsy vita ao anatin'ny 5 taona le asa fa misy fitohizana asa de manao ahoana indray mikasika de anjarany no zany hoe alohan'ny teneny an'izay alohan'ny teneny de izy kosa aloha raha ohatra hoe tsy mahatateraka le vinapam-pandrosoana nampanantenaina ohatran'le filoha teo aloha rehetrarehetra le filoha teo aloha any zany ohatrohatr' zay zao resaka article 45 mba resako kely ny article 46 raha ohatra misy fotoana kely tsika article 46 56 azafady ity tena ty ho atsika vahoaka koa ty andro ny filohan'ny repoblika no filoha faratapo ny filohan-da izay ny article 56 io de amin'ny original izy ny filohan'ny repoblika no filoha faratampo ny filohan-da izy no miantoka ny maha izy iray tsy mivaky amin'izany ampihan'ny filakevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena de io moa zany ihany fa somary nampiana kely zany izy ty hoe ny filohan'ny repoblika no filoha faratampo ny filohan-da mandra-pahatanterana ny drafim-pandrosoana natolony tamin'ny fampelezan-keviny zany hoe mitohy ihany zany le izy fandray am'le teo ihany zany hoe raha mahatanteraka an'le vinapam-pandrosoana zany a de mbola manaiky anazy filohan-da fa raha ohatra izy mijano eo amin'ny toerany zay mitranga teo zay le olana tamin'le ana teo efa tsy mahavita ninina tsony izy fa mbola le mpitandro filaminana mbola miaro anazy de mbola mitifitra vahoaka zany hoe mbola manana ny ana mpitandro filaminana izy zany mbola manana ny force izy mbola hiaro anazy amin'le ana de misy fahavoazana be le vahoaka azony any zany hoe zay mihitsy zany tsika ampidirina amin'le anina hoe ampidirina hoe raha tsy mahatateraka le vinapam-pandrosoana izy de tsy mandray baiko avy amintsony ny mpitandro filaminana de afaka io problème an'le hitanareo le hoe misy vahoaka mitaky de voatifitra afaka zay zavatra zay de zay le article 56 article mbola misy fotoana aketsika article 46 article 46 momba ny propaganda izy io ao anaty original hoe tsy maintsy mipetraka embolana eto amin'ny tany sy ny firenena ny olona ilatsaka hofidiana fa sosokevitrytsika zany hoe 5 taona tsy maintsy 5 taona le filoham-pirenena no eto Madagasikara satria maninona ao anatin'le mandaha anankiray an'le filoha eo mihitsy le olona ilatsaka kandida koa efa mila mahafantatra ny olana misy eto amin'ny tany sy ny firenena ohatra izany hoe latsaka filoham-pirenena izy hiteny any Kongo izy ohatra hoe amboaritsika ty nefa izy tsy nakany Kongo akory azonareo hitondra fahampandrosoana izy zay nefa izy tsy nakany Kongo akory fa mila mihitsy midina ny fotony de omena fotoana malaladalaka zany izy hoe efa manomboka mijery ny olana misy eto Madagasikara le filoha ilatsaka zay zany no somary sosokevitra kely amin'io article 46 io hoe mandritra ny 5 taona tsy hoe olona vany andafy olona hoe parachutena olona hoe mipetraka tany andafy izy tsy mahalala an'le olana eto Madagasikara akory de tia ilatsaka manambola be izy de ilatsaka izy fa tsy fantany kory hoe inona le olana tena an'le iainan'le olona eto Madagasikara zay zany afaka ataontsika ao anatin'io
article 46 io hoe izay olona rehetra milatsaka ho fidiana ho filohan'ny repoblika dia tsy maintsy monina eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara 5 taona farafahakeliny mialoha ny fifidianana, mialoha ny vaninandro farany amin'ny fametrahana filatsahako ho fidiana. Izay zany le izy andro amin'ny manaratsika mbola manao resadresaka momban'ny gazy tsara, le momban'ny ity moa sosikevitra sainam-pirenena izy io, ndaso asiko kely asehoko kely amin'ny sosikevitra sainam-pirenena, zava-baovao izy io. Misy dikany daholo io hoe lasa hovaina ohatran'izao koa zany sainam-pirenena, sosikevitra sainam-pirenena misy dikany io le izay moa le hoe ndraisiko tamin'le hatsangany le maitso. Io maitso io eto aloha dia miteny andro ny fambolena sy ny fiompiana, tontolo ambanivohitra ny tena mahafaka Madagasikara amin'ny fahantrana. Dia io le reto le aigle misy ankoa io, misy sarina ankoa izy io. Io ireo le GNZ kely. Dia io misy salohim-bary, mitazona salohim-bary, dia mitazona boky. Dia io moa le resaka resantsika ny fianarana koa no tena zany filao fanavaozana amin'ny teny hoe mianarana raka izy. Dia salohim-bary io moa zany resaka famokarana. Dia io le mena sy maitso miara-mitsangana io zany miaraka le fijoroana, mariky le fijoroana ho ny izay olona rehetrarehetra nijoro hatramin'izay na hatramin'ireny tamin'ny 1947 na hatramin'izao izay nijoro amin'ny firenena, dia mariky le fijoroana zany le natsangantsika le mena sy maitso, dia mifanakaiky le izy miara-mijoro mariky ny firahalahiana. Izay zany ny hevitra tiana manana fotoana kely antsika tafitantsika kely ny hafatra. Tena tapitra tanteraka ny fotoanantsika dokotera tamin'ity alina ity, raha ohatra hoe tsy ampy moa zany dia amin'ny manaraka indray, mbola maro dia maro ny tiana ambara, dia mankasitraka anao vahiny tato anatin'ny fandaharana. Ie, dia misaotra anao Iando ny ano moa zany ny lava resaka kely resadresaka teto, dia mankasitraka anareo teknisiana dia miraharasoa anareo rehetra ny tokantrano rehetrarehetra fa ity moa zany dia raharaham-pirenena izy ity, dia mbola veriko foana hoe tsy adidin'olon-drery ny tsy han'ny fitondrana rery, tsy hanahy rery, tsy haniza, tsy azony niza fa atsika rehetra miaraka mampandroso amin'ny Madagasikara. Tena fotoana izao dia alefaso daholo ny hevitra rehetrarehetra, izay moa le hoe fikaonan-doha dia samy ho tahin'Andriamanitra daholo itsika rehetrarehetra ny atokantrano any. Eny ary mankasitraka ny dokoteratsika, dokotera Fabrice vahiny tato anatin'ny fandaharana. Misaotra antsika rehetra ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany. Raha toa ianao ka tsy naraka ny fandaharana nefa nahita hoe nisy nahaliananao loatra tato anatin'ny fandaharana, dia azonao atao tsara ny mamerina mijery an'izany voalohany hatramin'ny farany ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar. Ho anao izay maniry ny vahiny ato anatin'ny fandaharana dia manasa anao iantso ny service commercial na ny sampandrara ara-barotra eto amin'ny Record Madagascar. Raha tsy afaka miantso afaka manantona soamantsara maka ny andinindiny mivantana ety amin'ny fobetura ny Record Madagascar ety no zato tsinanana amin'ny manaraka toy ny mahazatra ihany koa moa zany dia ambara foana fa vahiny hafa sy ny hevitra hafa indray no resantsika. Veloma tompoko.